tena takatra ao tsara amin'ny fahafenoana ve ny anjara asany hoe ny sofina sy ny fo. Faly miarabanao indray dia asaiko ianao hiaraka fa ilaintsika ny mamantatra hoe inona marina moa no tena anjara lehibe asa tanan'ny sofina sy ny fo. Raha ny sofina aloha no resahantsika dia fantatsika fa hoe miaino, ary tena miaino ianao fa matetika ny fiainontsika no miaino amin'ny fomba fitenana kely hoe miaino vilana, misy zavatra dison'ilay fiainona. Misy indray ny hoe miaino be marenina, izany hoe miaino ihany nefa toa tsy mampiditra ny sofina. Fa izao inona ny anjara asan'ny sofina? Mampiditra ny feo ho any amin'ny saina, miaino sy manavaka hoe inona izany ny vokatr'izay feo re izay. Andeha isika hamaky vitsivitsy mahakasika ny safidy antso izay miantefa amintsika olombelona, ary ny sofina no mandray azy voalohany. Ao amin'ny Deutéronomie 3:30 izao dia ny 5:15 sy manaraka dia izao ny vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy: indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. 5:20 tamin'ny nandidiko anao andrano tian'i Jehovah Andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny, mba ho velona ianao ary ka hiamaro ary mba hitahian'i Jehovah Andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay efa nidiranao olovana. 17:20 fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino anao fa voataona iankohako eo anatrihan'izay Andriamanitra hafa sy hanompo azy. 18:20 dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidirana olovana rehefa tafita any Jordana ianareo. Inona ny anjara asan'ny sofina ao anatin'izay? Miaino tsara ny sofina ary nampiditra tsara, ary raha nisokafana tsara ny saina rehefa niaino ny sofina dia miteraka fanapa-kevitra tsara izay. Matetika isika no tsy mifantoka amin'ny zavatra resahana noho ny eritreritra zavatra hafa. Izay ilay hoe anjara asa lehiben'ny sofina sy ny fo ao amin'ny famaliana antso, hamaly ny antson'Andriamanitra isika. Dia enikenintsika fotsiny ilay antso dia hotsika ay anaiky an'izany, fa tsy azosika tsara amin'ny fahafenoana hoe tena ilaina ny manaiky tanteraka an'izay nolazain'i Jehovah. Misy voka-tsoa sy voka-dratsy teo henon'ny sofina. Dia rehefa niaino an'izay ny sofina dia raha ny lojikan'ny fahatakarana izany dia tokony hoe hisafidy an'ilay tsara ahako. Fa nahoana isika no matetika mbola misafidy ny ratsy ihany? Satria ilay sofina miaino ary toa lalidalovana ihany indraindray manadino. Izay ny antso anankiray. Misy antso anankiray tsaroantsika ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:20. Mpanjaka voalohany 7:20 amin'ny tantaran'ny Eli-paminany izy io. Teny an-tendrombohitra Karmela ny resaka, nanao antso izy ao amin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary noho ny ahitan'ny Ahaby Elia dia hoy izy taminy, hay tonga ety ianao ralay nampididoza Israely. 7:20 fa Elia namaly hoe: tsy izany nampididoza tamin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakavy ny rainao ihany tamin'ny nalavanareo ny didin'i Jehovah sy ny nanarahanao reo bala. 9:20 ary ankehitriny maniraha hamory Israely rehetra ka eo namiko any an-tendrombohitra Karmela, ary ny mpaminany bala 50 sy ny mpaminany Asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatry Jezebela. Ho avy ilay antso lehibe izay natao. Maheno tsara ny sofina fa hoe ianao izy ny nampididoza, mantsy any Ahaba izany, dia heno ny Ahaba tsara izany. Raha no raisy ny Ahaba am-po izany hoe inona moa no nahatonga ny Ahaba ho voalaza mazava fa nampididoza, dia ho miteraka fiovam-po izay antso izay. Saingy nanao be marenina i Ahaba hoe iza koa no lazainao fa nanimba ny Israely fa ianao mihitsy izao no manimba azy. Matetika isika no tratran'izany koa amin'ny fiainana. Ary izay ilay hoe ampiasaina tsara ny sofina. Mbola maro ireo antso ataon'Andriamanitra amintsika, fa andao isika ampiasa tsara ny sofina ho an'ny fanohanana, fahenoana sy ny fanohanana ny antson'Andriamanitra. Fa ilay faharoa kosa ilay hoe ny fo dia izao. Ao amin'ny Jeremia 7:10. Jeremia 7:10 ny 10:10. Jeremia 7:10 ny 10:10 izao no vaky ny teny ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe:
fa na dia izany rehetra izany aza dia tsy mety niverina tamiko tamin'ny fony rehetra joda mpivadika raha vaviny fa tamin'ny fiatsaram-belatsy ihany hoy Jehova. Satria ahoana ilay fo? Raha izay tenin'izay fotsiny mody nanaiky an'i Jehova fotsiny ao fa hanaiky an'i Jehova izahay e. Fa rehefa avy eo izay izany ilay fiatsaram-belatsy hoe mody manaiky eo imaso, rehefa avy eo dia lasa ny ala. Izay no tianay atao ihany fa iny moa mody nivaliana teo fotsiny moa iny koa. Efa tratran'izany ianao, efa tratran'izany isika. Fa tandremana fa Jehova mihitsy no niteny eto hoe mpiatsara velatsy aminy isika. Mody manaiky fotsiny nefa tsy manao. Izay ilay hoe ny fo, ny fanapahan-kevitra ao amin'ny saina izany, ny fona ny saina moa izany no resahana, dia tena mikaonty lehibe hoe ianao ve tena matotra amin'Andriamanitra sa tsy matotra amin'Andriamanitra? Fa Andriamanitra miantso antsika mandrakariva. Ny Ezekela 7:30 dia manampy ihany koa amin'izao resaka momba ny hoe fanoloran-tena izao. Ezekela 7:30 dia ny 1:30 dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny hoe dia mankao aminao tahaka ny fiavin'ny olona izy ka mipetraka eo anatrehanao koa toa oloko ary mahare ny teninao nefa tsy mety mankatoa azy. Fa indro teny mamy no lazain'ny vavany nefa ny fony dia lasa manaraka ny filan-karena. Izany ilay toky fitaka ataontsika olombelona, tandremo. Fa simba ny harena isika matetika amin'ny fanarahana ny tompo, andao tsy hanao an'izany. Ny fanoloran-tena tapatapany dia miteran-doza, fa haverezana mihitsy no hafarany. Aza miditra amin'izay ianao. Azonao tsara ve izany ny anjara asan'ny sofina sy ny fo? Ny sofina ampidirantsika ny feo izay antson'Andriamanitra, ny fo na ny saina kosa dia andraisana fanapahan-kevitra eo anatrehan'Andriamanitra ary matotra ny fanapahan-kevitra tokony ho raisintsika. Andao sika sy ianao handray fanapahan-kevitra matotra fa tena nompoan'i Jehova. Vavaka isika. Tompo misaotra anao hatrany fa ampirisianao zahay hiaino tsara ny antso alefanao ary handray am-po sy hanao fanapahan-kevitra tsara. Amboary ireo taovaroa lehibe indrindra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ireo, ny sofina sy ny saina, mba hanaiky ny sitraponao zahay amin'ny alalan'ny fampiasana azy ireo tsara ary hampatanjaka anay sy hampahiry anay amin'izany ihany koa ianao. Hombanay sy hamindra fo aminay ny ianao Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.